eo amin'ny kolotsaina samihafa dia maneho na ny anankiray faniriana ho eo amin'ny fiainan'ilay olona, na ny anankiray expérience ny amin'ny fiainan'ilay olona. Misy kolotsaina sasany atao amin'izao tontolo izao tsy manome anarana izy amin'ilay voateraka no fa avela hitombo dia arakaraka ny fiainan'iny olona iny no hanomezana anazy sy anarana mifandraika amin'izay. Fa ny antsika kosa iresakitsika ny amin'ny anaran'Andriamanitra. Ny anaran'Andriamanitra dia izy tena mihitsy no mampafantatra hoe izao ary avy eo rehefa niara nandeha tamin'Andriamanitra ny olona dia nanome anazy ihany koa karazana tambateny maneho an'izay anaran'Andriamanitra izay ho hitatsika androany izany. Iresaka ako ny voalohany any teboka voalohany dia ny amin'ny mahazava-dehibe ny anaran'Andriamanitra io. Dia ataontsika eo amin'ny Exodosy 20:7 io ny farany indrindra. Aby androany tena ohatry hoe en synchro daholo ny zavatra rehetrarehetra fa io farany indrindra ngamba io fa ny slide faharoa. Ao amin'ny Exodosy 20:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsonanatsiry izay manonona foana ny anarany. Anekdoty kely hoe misy foana ako tafiarak'izay série Kim Serso dia nakanako mitokana iso hoe tena mifonanao izy fa tsy maintsy hitenanao an'ity zavatra ity. Dia inona ho azy zany tena tsy zakany foko sy ny saiko mihitsy izy dia ianao le manao an'ilay hoe Jesosy manonona foana ny anaran'Andriamanitra izy zany. Za moa avy eo nanazava ilay izy eo ara-kolotsaina ho ale izy tsy hoe sanatrian'izany hoe manao satria tanareo le any amin'ny teny anglisy hoe Jesus ohatry ny hoe zavatra sady mitaraina no manome-tsiny no sala amin'ny mifangaro ohatry ny hoe fanomphana kely amin'ny tontolo amin'ny fiteny anglisy. Dia nananatra anahy izy tamin'izay izy ako hoe ok raitsy koa zany fananaranao zany fa fo kosa tao anatin'izay tsy nisy fanambaniana Jesosy mihitsy. Tanareo fa napastera le ako dia misy olona mahasamy teny tsara amin'ny fiainako fa ohatr'izay le izy hoe aza manao manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao ianao. Hoan'izay tsy teo afaka mamaky vetivety fotsiny tsika ny amin'ny teboka nijerentsika tamin'ny heriny avy eo ako iverina amin'ity satria izay no rehefa nomaniko amin'ny slide dia aloha aliantsika ihany. Hitatsika tamin'ny farany niresatsika ny amin'ny doctrine ny momba an'Andriamanitra dia ny teboka anankefatra hitatsika tamin'izay dia hoe misy atr'izay Andriamanitra. Dia ny teboka faharoa dia hoe tsy takatra ny saina Andriamanitra. Hitatsika tao amin'ny teny tao amin'ny Joba izay le hoe mahatsy takatra ny saina an'Andriamanitra izay nefa ny azotsika fantarina izay Andriamanitra izay. Ary hitatsika ihany koa teboka fahatelo dia hoe telo izay iray Andriamanitra, tokan'Andriamanitra, telo ny persona ao amin'Andriamanitra, samy Andriamanitra avokoa reo persona anankitelo ireo. Dia mbola miverina indray ny boky la hoe tokana nefa Andriamanitra. Ary farany dia no toetra manokana an'Andriamanitra izay hitatsika tamin'ny heriny raha ohatra ka te hijery ianao dia afaka mijery eo amin'ny YouTube manaraka an'ilay fampianarana tamin'ny heriny izany. Ary misy ihany koa ny toetra na ny attribut izay zarainy amintsika tsiraray avy izany. Iverina ako amin'ny Exodosy 20:7 aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsonanatsiry izay manonona foana ny anarany. Jehovah Andriamanitra izy tena mihitsy no manome lanjy ny anarany. Ary teboka manan-danja ao anatin'ny fotom-pampianarana kristianina ny momba n'izay hoe anaran'Andriamanitra. Zay ny andanitsika fotoana androany maraina
iaraka mijery an'izay anaran'Andriamanitra izay. Satria io anaran'Andriamanitra io dia sady taratry ny toetrany voalohany indrindra, mitaratry ny natiorany ihany koa, ary ny asany no maneho ny fifandraisan'ny olona, fifandraisany amin'ny olona. Taratry ny asany izay hitan'ny olona amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely moa zany ao prinsipa no nahitany izay. Ary ny anaran'Andriamanitra dia mitondra ihany koa ny fahefana. Izy tenany dia manome lanja ny anarany, satria araka ny voalazan'ny pasteur Marin teo, dia ny anarany dia maneho ny fahafenony izy rehetrarehetra mihitsy amin'ny fahafenony. Ary tao amin'ny zanak'Israely, rehefa jerena ny eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, dia ny zanak'Israely manokana sy indrindrandrindra ireo izay taty amin'ny eninjato taona talohan'ny Kristy no makany amin'ny taona naterahan'i Kristy, dia tena nanome aja ambony an'izany anaran'Andriamanitra izany. Masina sy lehibe loatra ny anaran'i Jehovah. Ary noho ny fandraisan'ny Jiosy ampahamatorana an'io didy ao amin'ny Exodosy 20:7 io, dia rehefa nanao kopy ny soratra masina izy ireo, dia alaivo sary an-tsaina hoe rehefa mahita ny litera manaraka io le slide, ito litera tetragrama ity, IHWH, na atsotsika amin'ny fomba tsotra hoe Yahvé, Yahweh, ary amin'ny koa tamin'ny alalan'io tetragrama io nazahoantsika ny teny hoe Jehovah. Dia isaky ny mahita n'io teny io izy ireo ao anatin'ny Baiboly izay adikany ireo masoreta ohatra, dia lasa aloha manasa tanana midio, dia maka-penina vaovao anoratana an'io tetragrama io. Nefany raha tsy diso aby, na inefatra arivo na inefajato miverina ao anatin'ny testamenta taloha io anarana io hoe Yahweh. Dia eritrereto amin'izany ny fanajan'ny Jiosy zany anaran'Andriamanitra zany. Raha misy diso dia mazava ho azy hoe alina ny amin'ny toerana manokana le parchemin nanoratana le izy. Amintsika amin'izao fotoana izao moramora kely mahazo akatana, na mividy akatana ohatrina ny akatana ray 50 fa tamin'izany fotoana izany ny taratasy anoratana dia tena lafo dia lafo ary sarotra dia sarotra mahazo azy, kanefa ho fanajana ny anaran'Andriamanitra. Dia rehefa misy zavatra diso ny amin'ny fanoratana ny tetragrama io, dia tsy maintsy manao taratasy vaovao. Fa ao anatin'izay anaran'Andriamanitra izay le hoe mahazava-dehibe ny anaran'Andriamanitra izay, dia tadidio fa ho antsika mpino ao anatin'ny fanekena vaovao dia famantarana na hoe identification ho an'ininy ny anaran'Andriamanitra. Rehefa miteny Jesosy nanome didy ny mpianana ary nanome didy antsika ihany koa ao Mateo 7:7-9, dia ahoana ozy izy manao batisa azy amin'ny anarany Ray, Zanaka sy ny Fanahy Masina. Prescription mihitsy io. Mandat napetrak'Andriamanitra ho an'ny mpino tsiraray avy nanomboka tamin'ireo mpianana ka hatramintsika izay mpianatra amin'izao vanim-potoana izao. Ary ny zavatra amin'ity ianako rehefa mamaky an'io Mateo 7:7-9 dia tsy niteneny hoe manaova batisa azy amin'ny anarany Yahweh na hoe Jehovah Nissi na El Shaddai, fa amin'ny anarany Ray. Lalina dia lalina zany raha lasana vavy, satria nanomboka tao amin'ny fanekena vaovao dia amin'izay maharay azy izay no anarana hoentin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra hahafantarany olona izay mifandray aminy. Ray mandrakizay, ray Jesosy izy fa rayntsika ihany koa noho i Jesosy Kristy ilay Zanaka no raisitsika. Izay rehetra nandray azy izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino
ny anarany, satria ny anarany dia maneho ny natiora, ny anarany dia maneho ny fihisin'Andriamanitra manokana. Ary noho izay tombontsoa lehibe ao amin'ny Kristy Jesosy izay dia manana fahafahantsika hiantso an'Andriamanitra lay rehefa hojerentsika rehefa aveo nanome anarana spesifika ho an'ny tenany, ary tiany hoajaina sy homena asina zany anarana zany. Kanefa noho ny Jesosy Kristy dia manana lay anarana akaiky atsika kokoa ihany koa isika dia le hoe Aba Raio, Aba Raio. Ny implication an'izany ao anatin'ny fiainantsika amina mpino mpanaradian'i Kristy antsika. Ary ohatra ka mbola tsy mpino ianao dia zany ny tombontsoa lehibe atolotry Jesosy Kristy anao hoe manana ray ianao, tsy kamboty ianao, tsy rery ianao na dia milaozany ray azy, fa manana lay ray mandrakizay, ary afaka atsoinao amin'ny fotoana rehetra, ary mahafantatra tsara zay zavatra tsapanao, mahalala tsara zay ao anatinao ao. Manana ray tia atsika isika, manana ray miaro atsika isika, manana ray mitahy, mananatra, manoro, momba atsika isika. Fa ny application faharoa anatin'izay la hoe mahazava-dehibe ny anaran'Andriamanitra, indrindra zay le hoe identification atsika, famantarana ho an'ny milo ny anaran'Andriamanitra izay. Rehefa tao batisa isika, zay natao batisa rehetrarehetra dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Zany hoe ao amin'izay anaran'Andriamanitra telo zay iray zay mihitsy no identification atsika, mitondra ny anaran'Andriamanitra ao amintsika isika. Ary na ny anarana hitsoina atsika amin'izao vanim-potoana izao, ina ny anarantsika? Kristianina. Dia mitondra an'izay anaran'ny Kristy, zay Kristy kely mandehandeha eny amin'ny rehetra eny isika. Zay lay identification atsika ao amin'ny anaran'Andriamanitra zay dia tokony hahatonga sainantsika ny amin'ny pluralité, ny unicité an'Andriamanitra. Telo izay iray Andriamanitra. Araka nefa no hitatsika tamin'ny herinandro lasa teo. Araka ny nampidirako anazy teo dia hoe mampiavaka ny anaran'Andriamanitra dia izy tena mihitsy no nampahafantatra ny olona hoe izy voalohany indrindra. Dia teboka anankiray tiako hiarahantsika mijery amin'izao fotoana izao dia la hoe anarana iombonana. Leo amin'ny slide manaraka, anarana iombonana, rehefa mitetsika hoe Andriamanitra dia anarana iombonana zany. Zanahary, anarana iombonana zany. Andriananahary, anarana iombonana zany. Fa ao amin'ny Genesisy toko voalohany antsika dia afaka no mahita an'izay andiny soratra masina iangatsika zay hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra. Tamin'ny nanazava tena nanavesatra ny tao anatin'ny saintsika hoe io andalan-tsoratra masina ao amin'ny Genesisy toko voalohany andiny voalohany indrindra io ampahany hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra io dia miteny zavatra maro ary afaka hanaovana toroteny mandritry ny taona maro miainga avy ao amin'io tamin'ny voalohany Andriamanitra io fotsiny. Tamin'ny voalohany Andriamanitra lay anarana iombonana. Antsoina amin'ny teny anglisy hoe God, antsoina amin'ny teny frantsay hoe Dieu, antsoina amin'ny teny arabo hoe Allah. Na ny kristiana arabo ary lasaina vavy miantso an'Andriamanitra hoe Allah, fa ny mahasamihafa n'ilay Allah ny silamo sy ny Allah antsika dia ny kristiana arabo rehefa miantso hoe Allah dia fantany tsara mihitsy hoe Dieu trinitaire, Andriamanitra telo zay iray, lay Allah. Ny olon-kafa ihany koa miantso hoe Andriamanitra. Ny olona tsy mpino malagasy hoe izay manana ny Andriamanitra. Fa isika kristiana lay nanambaran'Andriamanitra ny tenany manokana dia mahalala fa lay Andriamanitra tokoitsika dia Andriamanitra lay telo zay iray. Sa ahoana? Fa lay telo io hitatsika hoe fotsifotsy io, ay ato hoe teny mahita tsara kokoa hoe Andriamanitra. Dia raha jerena ny teny fotsitra ny amin'ny hoe Andriamanitra io dia lay teny hoe teny hebreo hoe Elohim.
inona hoe azafady Elohim. Io araka ny teny teo anarana iombonana na hoe nakoma izy io. Fa ao anatin'izay le Elohim zay dia maneho ny heriny raha jerena dika io Elohim io dia adika tsotsotra hoe ilay avo indrindra na hoe ireo avo indrindra. Io tsika dia efa manomboka mahita hoe ao tsanareo ao amin'ny Genesis voalohany andy voalohany dia efa mahita tsika hoe ahoana koa zany fa sady pluriel no singulier io teny Elohim io ary maneho ihany koa an'izay hoe Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra avy amin'ny tsy misy. Zay le niresahako teo hoe maneho ny heriny zay le hoe Elohim zay le heriny tsy tohainy. Mianatra teny anankiray indray isika androany le hoe ex nihilo. Ina dika le hoe ex nihilo avy amin'ny tsy misy. Ny zavatra rehetra tao amin'izao tontolo izao dia miainga avy amin'ny zava-misy. Ary misy filozofy anankiray miteny hoe rien ne se perd, tout se transforme. Tsy misy ny zavatra very fa azo ahodina avokoa ny zavatra rehetra avy amin'ny zavatra anankiray makany amin'ny zavatra anankiray. Fa Andriamanitra ilay Elohim dia izy no nahary ny zavatra rehetra avy amin'ny tsy misy. Hery zany. Ary ilay herin'ny teniny, ilay logos Jesosy Kristy no nahariana ny zavatra rehetra efa hitantsika tamin'ny heriny izany rehetrarehetrany. Ary satria miandalana amin'ny fanambarana na hoe la révélation est progressive dia rehefa niantso an'io Elohim io ny Hebreo tamin'izany ny Jiosy tamin'izany dia tsy tonga saina mihitsy izy hoe lay pluralité sy unicité ao anatin'ilay izy fa napetraka Andriamanitra fotsiny hoe izay lay anarana tokony fantatry ny olona tamin'izay fotoana izay. Fa rehefa miandalana ny fanambarana dia me mahita isika hoe ao amin'ny fandretena vaovao ao amin'ny testamenta vaovao mahita fa telo izay iray Andriamanitra. Zay Elohim zay ihany koa dia maneho fa loharano hery misy rehetra Andriamanitra. Ary mifehy izay hery hafa rehetra ihany koa Andriamanitra. Zay mahatonga antsika kristiana tsy tokony atao hatradevoly zany. Satria mifehy ny hery rehetra Andriamanitra. Karaha misy olona taoko hoe misy olona possédé na ohatran'izany hoe mihetsika devoly dia tsy isika ny tokony andositra fa fantatsika fa ilay Andriamanitra ao anatsika dia mahery manifehy ny hery rehetra. Dia tsy matahotra isika mba mamoaka amin'izay devoly zay amin'ny fahefana nomen'Andriamanitra atsika. Ao anatin'io Elohim io ihany dia hitantsika fa misy fiombonana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Ozy izy ako teo hoe pluralité sy unicité. Misy fiombonana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Rehefa nanoratra ny Genesis, rehefa nanoratra ny Jaona toko voalohany andiny voalohany, i Jaona dia noinspiren'Andriamanitra avy tamin'ny Genesis toko voalohany andiny voalohany. Ahoana no misoratra ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany? Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Dia ahoana no Genesis toko voalohany andiny voalohany? Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra. Dia rehefa mijery ihany koa isika rehefa avy eo dia Andriamanitra miteny hoe misy izao dia misy izao. Zany hoe tena inspiration lalina avy amin'Andriamanitra zay le parallelisme hitantsika ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny voalohany sy ny Jaona toko voalohany andiny voalohany izay. Fa misy fiombonana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Faharoa, fitiavan'Andriamanitra. Jaona voalohany toko faefatra andiny fahavalo
sy ny fahenina ambin'ny folo tsy hanana fotoana tsotrony isika hijerena an'izay a fa fitiavana ao amin'ny tenany Andriamanitra. Zany hoe tsy mila olona hafa vao afaka iseho hoe fitiavana Andriamanitra. Tsy mila namorona antsika izy zay vao afaka ny fitiavana, fa izy ao amin'ny tenany dia fitiavana. Mbola manamafy an'izay hoe misy fiombonana mandrakizay zay lay hoe fitiavana Andriamanitra, satria tsy afaka ny aneo fitiavana raha tsy misy teny. Ao amin'ny Andriamanitra telo zay iray dia misy an'izay fifanehoana fitiavana ao amin'Andriamanitra izay. Tsy hoe namorona zavaboary satria manirery, fa izy ao amin'ny tenany dia ampy tanteraka. Dia raha misy isika dia tena hoe noariana ho azy soan'ny voninahitra, fa izy ao amin'ny tenany dia ampy tanteraka izy. Mifankaty Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Ny ray tia ny zanaka. Afaka mahintsika ao amin'ny Jaona 3:5-7, Jaona 3:5-20, Jaona 7:7. Ary ny zanaka ihany koa tia ny ray. Jaona 4:4-7. Elohim, Andriamanitra. Ilay avo indrindra, ireo avo indrindra. Famaranako azy dia hitsika amin'ilay anarana tambateny momba ny anaran'Andriamanitra. Tambateny momba ny anaran'Andriamanitra. Raha miverina mamaky isika ny ao amin'ny Genesis, efa navita an'izay moa tsika nanomboka tamin'ny Genesis tsika tamin'ny titoana ity ny amin'ny famakinan'ny testamenta taloha. Dia misy zavatra mahaliana aho rehefa mamaky amin'ny Genesis, toko voalohany sy ny toko faharoa isika. Ao amin'ny Genesis toko voalohany dia ilay anarana iombonana no ampiasan'Andriamanitra ao. Hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra, tamin'ny voalohany Elohim nahary lanitra sy ny tany, ary tany tsy nisy endrika sady foana, ary ny fanahin'i Jehova nanomba tambonin'ny rano, tambonin'ny lalina, sady tsara. Dia avy eo ary Jehova Andriamanitra, io hitantsika azafady tsy mbola ao amin'ilay Jehova Andriamanitra, fa Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny hoe, ary Andriamanitra ny teny hoe, Andriamanitra, Elohim. Fa rehefa tonga isika ao amin'ny Genesis toko faharoa, dia misy tambateny indray manonjo ny anaran'Andriamanitra, dia la hoe Jehova Andriamanitra. Io hitantsika voasoratra io Genesis toko faharoa 1:7. Tamin'ny nanaova Jehova Andriamanitra ny tany sy ny lanitra, fa tsy mbola nampilatsaka ny olana tambonin'ny tany Jehova Andriamanitra, ary vovotany namorona ny Jehova Andriamanitra ny olona, ary Jehova Andriamanitra nanao saka ho edena, ary Jehova Andriamanitra, Jehova Andriamanitra. Io ilay tetragrama nanomboka teo tsy ilay Elohim fa ilay Yahweh na hoe Jehova no nampahafantaran'Andriamanitra ny tenany. Ary ilay Yahweh i Abrahama manokana efa nahafantatra amin'izany hoe Yahweh zany raha jerentsika eo amin'ny Genesis. Fa ny taranaka taty aoriana tsy tena nahalala hoe inona marina moa hoe zany Yahweh zany. Fa ao amin'ny tantaran'ny Exodus, amin'ny fifindrana miala avy tamin'ny fanandevozana ho amin'ny fahafana ho any amin'ny tany Kanana, tany nampanantenana ny zanak'Israely, dia eo Jehova Andriamanitra namerina indray an'ilay hoe iza marina moa izy. Dia fantatsika hoe niantso an'i Mosesy Andriamanitra, dia rehefa niantso an'i Mosesy dia hiresaka amin'ny zanak'Israely, dia hozy izy Mosesy hoe inona kay Andriamanitra no
introduisevako anao miaratsina amin'ny fiteny frantsay hoe nanolorako anao eo anatrehan'ny zanak'Israely. Inona no anarana nanolorako anao eo anatrehan'izy ireo? Na ihany koa afaka adika hoe inona no dikan'ny anaranao mba hampafantarako an'izay amin'izy ireo? Dia afaka miveritsika amin'ny teksta fahitantsika tamin'ny herinandro ihany. Exodosy 3:4-7. Eo amin'ny soratra kely dia kely fa hovakiko izy satria tsy ho hitantsika mihitsy a. Aroy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, izaho izay izy. Izaho izay izy. Io ilay tetragramme IHVH, Yahve na Yahweh. Hatrizay ka ho mandrakizay. Aroy koa izy, izaho no olazainao amin'ny zanak'Israely, izaho no izy, Yahweh no efa namirakahy ho aty aminareo. Lay teny hoe Yahweh eto hoe ay inefitra arivo miverina io ao amin'ny testamenta taloha. Dia io lay Yahweh io taty aoriana satria masina loatra lay anarana, dia tsy tian'ny zanak'Israely ho ambanimbaniana, dia tsy nampiasan'izy ireo ilay teny hoe Yahweh na ilay tetragramme. Da raha tena izy tsy misy voyelle le izy, fa miteny hoe Adonai. Zay kokoa no nampiasan'izy ireo. Vao mahita zany zareo ilay tetragramme dia tsy vakino hoe Yahweh fa vakino hoe Adonai, satria tsy tean'olona zay anarana masin'Andriamanitra izay atahotra any amin'izany anarana masina izany. Fa tao anatin'izay rehefa mijerytsika manomboka eo amin'ny Genesis 2:2 dia nanomboka nanana expérience tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra ny zanak'olombelona, indrindra fa zanak'Israely moa zany. Dia lasa nanome anarana tambateny ny amin'izay zavatra niaina miaraka tamin'Andriamanitra izay ny zanak'Israely. Anankiray amin'izany ohatra amin'ny Genesis 2:2-4 dia ilay teny hoe Jehovah Jireh. Inakay dikan'izareo hoe Jehovah Jireh zay ho an'izay mahafantatra. Jehovah no mpamatsy. Abrahama nanao fanatitra io, anao fanatitra ny zanany lahy Isaka. Dia rehefa hatao fanatitra ka hoe nihita n'Andriamanitra ny fony Abrahama, nino n'Andriamanitra hoe fantatro fa Andriamanitra no mendrika anaovako an'izao sakrifisy zao, zao sorona izao, ary fantatro fa raha ohatra ka hoalaina amiko ity dia fantatro ihany koa hoe misy zavatra ataon'Andriamanitra miaraka amin'izay. Nino an'Andriamanitra, nino ny fahafahamanao n'Andriamanitra i Abrahama. Dia rehefa hitan'Andriamanitra zay hoe ny tenako mihitsy izy ny anianako, fa satria nanao an'izany ianao dia ho tahiny. Fa ihany koa namatsy zavatra ho ataon'Andriamanitra, ho ataony Abrahama fanatitra, ho solon'ilay zanany lahatokana maminy indrindra i Abrahama. Dia teo Abrahama no nahita an'ilay hoe Yahweh Jireh, Jehovah Jireh. Ary hitantsika ihany koa ilay anarana tambateny hoe Jehovah Rafa amin'ny Exodosy 3:5-20. Avy niampita ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia tonga tao maro, dia nangidiny ny rano tao maro, dia nanome Andriamanitra hazo ahafahana manala ilay fangidina tao amin'ny rano izay mila hosotroan'izy ireo. Dia nambarany Jehovah any amin'ny farany eo amin'ny Exodosy 5:20 hoe fa izaho no Jehovah izay manasitrana, Jehovah Rafa. Zany hoe raha hijery ireo tambateny anankiroa ireo fotsiny isika manoloana ny andavanandrom-piainantsika dia afaka mahatoky isika fa manome izay ilaintsika Andriamanitra. Jehovah Jireh mahamatsy amin'ny fotoana, ary matoy izy
tsy manome dia misy ka anankiroa tsy manome le ozy izy ianao a dia misy ka anankiroa na ianao kamo na izay mihitsy mity miainanao izay mihitsy mitany fasahazanao. Fa manome Andriamanitra, mamatsy Andriamanitra, manasitran'Andriamanitra. Ary mino izany sika rehefa anatin'ny aretiny sika dia reflexe zay tena nisany tena tiako namboleko tamin'ireo zanako hoe rehefa marary mivavaka anao fa tsy hoe tisy anao aizan'izao na aizan'izao na aizan'izao manampy reny arisoana n'Andriamanitra ny fivoarany medikaly tena anatin'ny fahagagana nataon'Andriamanitra ihany koa ary zany fa hoe Andriamanitra ho sitrano zay satria ianao nilaza ny tenanao nanambara ny tenanao ary niainany zany ny olona hoe ianao le Jehova raha fa izao zay mahasitrana azy izy. Ary amin'ny Exodosy 7:1-5 dia tsika mahitana hoe Jehova Nisy, izy lay manome fandraisena, izy lay faneva. Rehefa mihitsika ilay hira anankiray hoe Andriamanitra fitiavana izy no mampifaneva ijoroanay, dia ilay Jehova Nisy lay manome fandresena, lay faneva atsika ao anatin'ny fandresena, ino no iraitsika ao anatin'izany. Jehova Shalom, lay loharam-piadana, Jehova Tsidikenony, lay fahamarinantsika. Izy no fahamarinantsika, tsy afaka miantehitra amin'izay fahamarinantsika zay maharikoriko tahaka ny lamba misodray ao anaty-trehan'Andriamanitra isika. Fa izy lay fahamarinantsika, manamarinantsika, izay lay Jehova Tsidikenony. Ary ao amin'i Jesosy tanteraka zany hoe Kristy lay fahamarinantsika. Alleluia. Jehova Rohi, Salamo 7:20, izy lay mpiandry tsara, izy lay mpiandry atsika tahaka ny mpiandry tsara, tsy tahaka ny mpikaramanado izy ka rehefa tonga ny mpanafika dia mitapiritsika mandeha daholo manomamandositra. Fa izy miandry atsika, miaro atsika amin'izay tokony harovana atsika, miaro ny fanahy atsika, lay mpiandry tsara indrindra. Ary tsy miala izy amin'ny fotoana rehetra. Expérience iainany olona miaraka tamin'Andriamanitra. Ary minao zavatra mbola afaka iainantsika tsiraray avy ao anatin'ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra. Lay Jehova Jireh, lay Jehova Rafa, Nisy, Shalom, Tsidikenony, Rohi, Shama. Ina ilay Shama? Andriamanitra manatrika, fanatrehan'Andriamanitra. Toko hoe mety mitovitovy aminay hoe Emmanuela, eo amintsika, eo anivontsika Andriamanitra. Zay lay ataoko hoe tambateny miaraka amin'ilay tetragramme i Asoiana hoe Yahweh. Fa mahafantatra ihany koa tsika teny fampiasan'ny Hebreo dia hoe El Shaddai, Andriamanitra tsy toy izy. Genesis 4:7-7 ka hatramin'ny 8:20 ahitantsika zany hoe Andriamanitra El Shaddai zany. El Olam, rehefa mahitsika hoe El dia Andriamanitra, anaran'Andriamanitra, Andriamanitra miaraka aminay tambateny mamaritra anazy. El Olam dia hoe Andriamanitra maharitra mandrakizay, Andriamanitra. Ary ihany koa Genesis 4:9-7 dia El Rohi, Andriamanitra zay mahita ny ngidiny iainanao, mahita ny mety fanirikiliananao. Ozy izy ianao hoe zaho tiana matsisy micomprendre mihitsy. Fa El Rohi, Jehova Andriamantsika, mahitanao any amin'ny lay toerana miafinao manginao, tsisy faharana mihitsy. Na ozy izy ianao ihany koa hoe izahako ty ngambany tsisy mahita mihitsy dia afaka ny manao izay tiako atao fa tsisy mahita ako dia hanararoatra an'izao, hanararoatra ako ny amin'ny fitokisana ananan'ny olona amiko, hanararoatra ako amady pisipitsana amin'ny
amin'ny vady ohatra na anararoatra azy satria tsisy mahita Elohi Jehova ilay mahitatsika any amin'ny toerana miafina rehetrarehetra. Ny Salamo 4:30 dia milaza amintsika hoe na any amin'ny farany lalina any amin'ny rano ary aby dia mbola any ianao, na any amin'ny fiaina tsy hita ary aby dia mbola any ianao, satria izy lay Elohi mahita. Fa lay avohitra ny soratra masina dia hoe izy na mahita lay zavatra kobontsika manavesatra antsika rehetrarehetra tsara avy, lay tsy mampahita tory atsika. Dia inona tokony ataontsika? Tsy hoe andeha hidiridiry fotsiny hoe tena mavesatra aby zany afaka ny manatona anazy hoe tombo ianao mahita ny saitoko, ianao mahita ny raritsaiko momba ny zavatra anankiray ty. Ary eto tena tsaroko mihitsy mampianatra anako Andriamanitra amintsika miresaka zao pirimpiry ako tsy mahita tory dia ndraindray misendy fotsiny ny amin'ny zavatra mety hoe manahirana ny saiko sy ny zavatra mety hoe tsaiko avelan'Andriamanitra mitranga ihany keo. Fa tian'Andriamanitra tsiaro ao hoe tojo mahita ny sentinao a, mahita ny raritsainao a, resahaniko apetrao amiko izay mavesatra aminao mba ifampiresaka sika. Dia ohatr'izany ihany keo ianao mety tonga teny ianao anatin'ny fanabeazana ny zanakao, na mety miandrika zavatra mamaivay ianao sy ny sisa sy ny sisa. Elohi mahita Andriamanitra. Lay tetragrama hoe Yahwe dia mampisy dikany anarany Andriamanitra. Rehefa nanambara ny tenany hoe izy lay hoy izay heveriny hoy izy. Andriamanitra taloha indrindra ka Andriamanitra ankehitriny ary Andriamanitra mandrakizay dia mampisy dikany amin'ny tenany amin'ny anaran'izay anaran'izay Andriamanitra. Ary ny dikan'io raha jerena amin'ny ankabeny dia ilay hoe izaho izay mpanavitra anareo amin'ny rano zanak'ondry. Ka rehefa mahita isika ilay anarana hoe Jehova na Yahwe na io tetragrama io dia izay tokony ho tonga ao anatin'ny saintsika hoe izaho izay mpanavitra anareo amin'ny ranony zanak'ondry, izaho izay mpanavitra anareo amin'ny rano zanak'ondry. Tahaka ny miteny amin'ny zanak'Israely Andriamanitra rehefa nanambara ny tenany amin'io hoe Yahwe io hoe hanao hoe tsy mpanavotana lehibe ho anareo aho ary izy zanak'ondry ho faty atolotro ho fiarovana ny lamatoa anareo rehetra. Ary ny lamatoa ny dika ino? Lamatoa ny dika ho iloham-pianakaviana izay ireprezante ny taranaka maro samihafa tsiraray avy. Zay no narovan'Andriamanitra mihitsy anatin'izay fotoan'izay hoe ny rano zanak'ondry no alatsaka dia ho voaro ireo lamatoa rehetra. Nisy fahagagana anankisivy nataon'Andriamanitra. Fahagagana izy raha ho antsika fa loza izy ho an'ny zanak'Israely, zanak'i Egyptiana. Fa ireo rehetrarehetra anankisivy ireo tsy namoaka ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egypta. Fo mainka ary nanamafy fonofony fa lay rano zanak'ondry napetaka teo amin'ny taotao-baravara ny zanak'Israely. Iny rano zanak'ondry iny ihany no natonga ny Farao tsy maintsy nandefa ny zanak'Israely. Rehefa tonga Jesosy tena tsonjao Paulo Batisa hoe indro na zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy kilemo. Ary fantatry Jesosy tsara zay ilay anarany zay, fantatry Jesosy tsara mihitsy hoe midika an'izany hoe zanak'ondry tsy misy kilema. Dia fantatry ny hafanako fa ery amin'ny hazo enjalina dia norako no tsy maintsy andrakotra ny olona rehetrarehetra mba hahafahana tsy aina ny fahalovana mandrakizay, tsy aina ny fahatezeran'Andriamanitra mandrakizay. Ary ny anaran'i Jesosy izy tena mihitsy miresaka an'izay anarany izay isika dia tambateny manambara ny fahalebiazan'izay Yahwe izay.
inantsika ny anaran'i Jesosy Yahweh ilay mpamonjy, Jehova no mpamonjy, Emmanuel amintsika Andriamanitra, momba antsika izy, manavotra antsika izy raha lazaina bavy. Rehefa mieritreritra ny anaran'i Jesosy sika dia ao anatin'ny fisainantsika izay ilay Andriamanitra hoe izaho izay mpanavotra anareo amin'ny ranon'ilay zanak'ondrika tsy misy kilemy. Tambidona ny tany amin'ny tany Egypte ny amin'ny zanak'ondry nafafy tamin'ny tolam-baravarana, fa ilay tena izy dia Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotany zao tontolo izao. Tsy haiko nahazo nareo an-tsaina raha miditra amin'ny toeran'ny olona na elo mijanjavatra ny opampana ny tenen'ny Jaona zany hoe io ilay zanak'ondry manaisotra ny fahotany zao tontolo izao. Fantatra ny zanak'Israely tsara ny système manaresaka fanaovana sorona hoe indray mandeha isan-taona no manao anay sorona, ny mpisorona be miditra ao anatin'ny efitrano farany masina indrindra manao fisoronana, ary manao fisoronana ihany koa alohan'ny hidiranao. Fa Jesosy Kristy fantany hoe izy ilay zanak'ondry anala ny fahotany zao tontolo izao. Ny zanak'Israely no Jiosy tamin'izany fotoana izany dia hoe miteniteny foana angaman'ity ao anatin'ny sain'izy ireo, teniteny foana angaman'izao hoe ahoana koa ny hoe zanak'ondry dia ahoana koa ny hoe anala ny fahotany zao tontolo izao. Fa izay mihitsy Jesosy, izy ilay zanak'ondry manala ny fahotany, manala ny fahotany zao tontolo izao. Ilantsika izy amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Miteboka amin'ny slide manaraka azafady indrindra hoe araka hitsangantsika. Raha toa voavela ianao, raha toa navotany mihira ho an'ny zanak'ondry, raha olona afaka ianao mitondra ny anarana mihira ho an'ilay zanak'ondry maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Nalatsaka ny rano ampiona ny fahatezeran'Andriamanitra, nalatsaka ny rano atonga anao ho isany, ary farany andeha hanamasina ny anaran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika andavanandro, manamasina ny anaran'Andriamanitra. Mitondra n'izay anarana izay ianao any amin'izay alehanao any, ahoana ny fanamasinanao an'izany, hoentinao sotasotaina amin'ny fanaovanao an'Andriamanitra tahaka ny tsisitsisy tikan'ilay zany. So hoe alahady indray amin'ny alahady raman'izay vao hanamasina ny anaran'Andriamanitra amin'ny alalany hira. Izy Andriamanitra hoe maharikoriko ahy raha ohatra ka izany no ataonareo. Tsy ilaiko akory ny hiranareo, tsy ilaiko akory ny mozika anareo. Raha ohatra ka ny zavatra tenen'ny vavanareo indray mandeha isan-kalahady any, noeritreretinareo hanamasinana ny anarako, fa ndao raha lasaina bavy amin'ny fihetsika, amin'ny fisainantsika, any ampiasana, amin'ny fitaizana, amin'ny fanambadiana, amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, amin'ny zavatra rehetrarehetra mitondra ny anaran'i Kristy ilay zasy anao raha lasaina bavy. Ndao hanamasina an'izany. Ina moa ny dikan'izany hoe masina, tsy hoe andeha hosoratatsika ilay tetragrama dia atao anaovantsika zavajavatra anankiray isaka isan'andro apetraksika eo amin'ny salon dia iondreondrehantsika. Tsisy dikan'izany, fomba-pivavahana, tsisy ilavana azy zany. Fa ilay anarana hoentinao mahatoky venao any amin'izay alehanao hoe manamasina an'izany, manokana tsy tahaka ny olona rehetrarehetra. Ary manome chance atsika Andriamanitra isan'andro isan'andro hanamasinantsika anarana. Ary indraindray miaro atsika ny fitenenantsika dia mely hoe zahako miaraka amin'ny Jesosy. Fa mizahako teny akaso dia zany ny zavatra isan'ny tena hitako nanampy anarana. Hoe zahako mino an'i Jesosy, zaho miaraka amin'ny Jesosy. Tonga ny équipement, tonga ny bourse, mamotampona ny ankabeazany, fa zahako tsy asainy zareo. Satria zay tsy mila olona mpivavaka, tsy mampanino. Masina ilay anaran'Andriamanitra. Asehoko mihitsy hoe zahako miaraka amin'Andriamanitra. Karaha voahilika
tsy magnino. Raha ohatra raisiny aho, raha soarana tsara. Fa ny amin'izay misy atsika rehetrarehetra, andaontsika anamazy ny anarana.